Ahoana marina, omaizina mandritra ny efatrandro. Ao anatin'ny efatrandro, ifandimby omaizina ny tanàna n'Antananarivo. Raha fahatapahan-jiro, dia efa sakafo ny vahoaka malagasy andavanandro. Efa tsy hataitra ny akamaroany ireo toerana sasany eto an-drenivohitra intsony. Fa ny tena olana, mandoana io fanapahan-kevitra io dia ny hoe manao ahoana ny fandriam-pahalemana manerana ny tanàna mba efa nisaina izany ve ny mpitondra fanjakana, sa hoe tapaka fotsiny, maizina tsy misy jiro sy hazavana, dia izay miseho eo no miseho. Hatreto tokoa aloha dia tsy mbola nisy ny resaka manokana mahakasika izany avy amin'ny mpitondra. Iarahantsika mahita nefa fa na dia mbola delestazy tsotra isan'andro mitranga eto aza, betsaka no toerana andrenesana tsy fandriam-pahalemana. Toa tsy ao an-tsain'ireto mpitondra ireto anefa izany, fa mandeha ho azy ny azy ireo satria manana groupe électrogène manolo sy afaka manazava ny tanàna izy ireo. Ny tazana ihany koa dia mandamin-tsaina vahoaka sisa no ataony orinasa JIRAMA. Tsy ho tapaka tanteraka fa delestazy fotsiny. Izany hoe ilay efa iainan'ny vahoaka isan'andro ihany, fa ampitomboina kely fotsiny izany. Raha ny fanazavana efa nentin'ny JIRAMA dia manodidina ny ora iray ka hatramin'ny ora 5 ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina noho ny fanamboarana anandekaleka. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe ho voatazona ve io ora nolazaina io? Mbola ora tokony andehanany soamantsara aza mantsy andavanandro, mbola miseho ny fahatapahana. Maika va efa hoe zara raha misy antony? Tsy vao androany koa no nanome ora tahaka an'io ity orinasa ity, indrindra fa taorian'ny famaizana izay nitranga iny, kanefa toa eo ihany no eo. Nolazaina fa tapa-bolana ny fehim-potoana iaretan'ny vahoaka delestazy. Ilay delestazy anefa mandrakity androany, toa tsy nahandry ilay andro zoma akory, fa avy hatrany dia nisesisesy ny fahatapahana. Raha ny hita aloha sy ny zava-misy hatramin'izay dia tsara ihany ny fiomanana amin'ny labozia, na dia tsikatra koa aza ny fiakaran'izany eny an-tsena manoloana izao zava-mitranga nanomboka ny alarobia teo. Dia averiko eto ny teny izay nataony ity solombavam-bahoaka ity hoe tsy taitra avetrany a, fa avy eo rehefa nandinika le tarehimarika sy rehefa nieritreritra le handekaleka eo vao tonga saina hoe ratsy lavitra noho n'isan'andro ange zany ty resaka ty. Fa ilay fahatapahana amin'ny JIRAMA nge tsy amin'ny ankapobeny tsy misy filazana zany raha tsy ilaza fahatapahana. Io nge fiainana andavanandro malagasy nge ny any atokantrano zany ny hazavana ny jiro sy efa zatra nge amin'ny malagasy, efa nizarinareo ratsy ny gasy, nizarinareo maizina ny gasy. Fa ilay fetraikany amin'ny asa fivelomana andavanandro ho an'ny tena mpampiasa tanjaka ambony amin'ny asa fivelomana. Asa raha tsapany tompona andraikitra, na tsapany fa ininy tsy raha ina, ny fatiantoka ateraka zany andekaleka tsy mihodina efatrandro zany. Marina mihitsy izay voalazana izay. Efa sakafo n'isan'andro ny malagasy ny fahatapahan-jiro io, nanomboka ny tetezamita ny taona 2024 iny. Fialana olana ny hoe tsy maintsy ijanona ary averina iditra any amin'ny ria. 720 ny vokatra tsy voazara ho an'Antananarivo. Itombo ny fahatapahana mifandimby hoy ny fanazavana itan'ilay JIRAMA lefitra misana ny herinaratra eo anivon'ny JIRAMA. Andriamatoa Marcel Randrianarsoa. Mahatratra 720 megawatt ny tambazotra ria. Raha 900 megawatt eo ny filana faratampony ho an'ny ria, dia ho lasa 720 no afaka sitrahana amin'ny atoandro, ary 720 megawatt kosa ho an'ny alina. Nilaza ny tare jeneraly Rivo Radaniel fa ahafahana mampiena ny fandaniam-bola ny fahavitany ny milina faefatra, izay ampifandraisina amin'ireo milina 3 sy anaovana andrana ny 410 ka hatramin'ny 720 ny volana oktobra io. Miena ny fampiasana herinaratra ho an'Antananarivo rehefa faran'ny herinandro no antony safidianana ny fotoana. Raha nodininy rehefa faran'ny herinandro no anatanterana ny asa satria amin'io no kely indrindra ny filantsika herinaratra, kely ny fahatapahana mifandimby izay tsy misy. Tsy hisy ny blackout na maizina tanteraka amin'ity indray mitoraka ity hoy ny fanazavana. Rehefa natambatra ny faharetan'ny asa eo amin'ny 3 andro eo raha aingana, ary 3 andro sy tapany raha ela indrindra,
mila miomana andrehetra satria tena iantraika amin'ny asa mandrarany samihafa io dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ny fahatapanjiro hatramin'izay zany tsy misy fiantraikany amin'ny asa mandrarany vahoaka. Izay ka ilay antony anamavaina ny ty orinasa ity ny fahatapanjiro andavanandro io satria tsy misy fiantraikany amin'ny asam-bahoaka mihitsy no fiheveran'izy ireo raha tsy efa misy ny fanamboarana ataon'izy ireo tahaka izao. Raha mahakasika io moa dia hoy ny mpahay toe-karena hoe satria le izy zany zao ao anatin'le fivaovan'ny toetrandro le changement climatique ohatsy izy ny fotoana ny fitenenantsika tsika zany ny trosa nanao an'io le groupe io misy mpamaty volana nomen'io de zao raha ohatra tsisy rano ary zay le ahahako zany satria mantsy ny anazy zany io le efa manomboka tsy mieritreritra n'io le hoe renirano io tsony azy zany zao fa tokony hoe masoandro ny rivotra no ampiasaina fa tsy efa tsy antsony azy zany raha ohatra zany tsika ohatra ny hoe mbola hietehitra amin'ny renirano ireo za ohatra ny kely finoana hoe mbola tanjaka ihany ny renirano zay anosika n'ireo groupe rehetrarehetra zao. Mazava izany fanazavana izany mbola milina telo tokoa aza moa no ny asa teo. Milaza ny jirama fa misy olana amin'ny rano manosika ireo milina no mahatonga ny delestage sy ny fahatampahanjiro tamin'ny rieny ka tsy ampy ny tanjaky ny herinaratra. Andekaleka no voalaza fa atanjaka indrindra eto Madagasikara raha tafapetraka io milina G4 voalaza fa amokatra manodidina ny 330 megawatt io dia ampetraka ny fanontaniana hoe fa vao androany angany vahoaka malagasy no nandrefeo tahaka izany tamin'izao fitondrany izao fa inona ny vokatra netiny dia hoy hatrany ny fanehoan-kevitry ny vahoaka mpandraraha madinika hoe tamin'ny fanodinana ny vokatra ataonay mety hoe misy any amin'ny adiny roa raha betsaka indrindra ao anatin'ny ray andro fa ny rano ampiasainay zany rano avy amin'ny vovo fa ahafahanay miasa nefa dia mila électricité zahay satria mila mapakatra an'le rano avy any ambany zany dia ao anatin'izay ny capacité de réservatay zany eo amin'ny 400 litatra eo raha tena miasa zay ao anatin'izay mety tsy misy adiny 4 zay dia laninay zany hoe tena miena tanteraka mihitsy aloha zany famokaranay mandritra an'ilay fotoana raha vao tena hoe miatra marina ilay fatapahana rano. Ny famotehana ny voankazo zany ny vokatra zany mety ho lasa tanana mampiasa mandoline tanana angamba zany fanasana jany zany mafy be foana zany hoe tena raha tanana mampiasa machine andavanandro ianao no mivadika lasa tanana nanaovana azy dia mafimafy iny zany hoe mandany fotoana bebe kokoa noho ny andavanandro zay. Tsy maintsy mezaka misokatra foana satria indray ohatra ny mahefitsy hoe verina na tsy miverina le jiro fa le izy aloha dia tena manimba zavatra be dia be le karama rehetrarehetra zany potika ao anatin'le izy daholo fidiram-bola efa tsy misy tsony dia mbola vao maindraika alaken'le fahatapahan'le jiro tsy maintsy miaritra eto foana fa tsy afaka ho aiza ianao. Marina mihitsy izay voalazana izay samy manana ny olana io ny mpitondra sahirana amin'ny fisehosehoana sy ny fréariana fa ny vahoaka sahirana amin'ny fiarina sy ny arapaka isan'andro. Inona tokoa moa ny zesta teknika tsy nataon'ny filoham-pirenena io taorian'ny famaizana tao andekaleka iny tamin'ny fampielezan-kevitra aza moa dia nambara mihitsy fa efa vita étude avokoa ireo toerana ahafana mametraka hydroélectrika manerana any Madagasikara ary tsy nofinofy izany fa ny fotoana ahatongavana eo amin'ny fitondrana no andrasana mandraky ty androany fa nailay fanafoanana ny delestage araka ny fampanantenana fa afaka enina hatramin'ny 9 volana tamin'ny volana janoary teo azy ity manjaiky mafy eraky ny tanàna ny fahatapanjiro hatramin'izao fa ahoana mariny. Ahoana mariny